amin'ny fifaina lehibe ny no androtsona tao tokantrantsika ny amin'ny zao anio zao a. Ny ambassadeur-ny Aozoa Aziadia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zao anio zao ary manonona ny hatsaran'ny Aozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary soatsiketra samy hotely Aozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika hariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piarahatanan'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilantany amin'ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny masony olombelona ataontsika me voninahitra hariva afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Aozoa Aziadia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny tia ny fampianana andro aminy dia narana fahatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy minona hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly tena tsika reto tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza tsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany. Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy ne zany daholo avakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilona miaraka amin'le hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jésus Jizasy io tsy izay Andriamanitra tsy izy hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa. Tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'le hoe Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona an'izany teny zany. Dia dao jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe ty anaran'ny Andriamanitra ko ty dia mariny ty zay ngena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anarana io zany important le anarana ny dikan'izay ka didio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vaketsika teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasimy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro ketsika aloha. Isia toko fahasimy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany laha ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha ny amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy ny tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 eno ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa hamary fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jesange ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao Andriamanitra io ary misaraka aminao izy iny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra io nao newe ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako. Ahoana ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany? Ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa izy miala aminao, misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao? Ahoana ny ahafantaranao anazy? Raha izy valiny hoe lainga io ataony olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy. Io anaran'Andriamanitra nampiana ana rehetrarehetra io de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo. Por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay. Le mpitona fihevana mpanota. Le Andriamanitra efa tsy mihaino anazy. Aiza mo isy Andriamanitra henanao zay mpivavaka ao. Zay no tonga ny ambassadeur-n'ny Osiaty lany andro mandeha mivavaka. Metimety amin'io za manitsaka amintsondra mbola teo vonjena fa rehefa tsy teo vonjena fa ho any amelo zany natio ny lalanao ary. Nefa de tsisy manaka aniko hoe ianao kosa efa teo any amelo ina moa no azo atao amin'izany? Efa mba nampianty ihany Ziady ahy, efa mba nanoro ihany Ziady ahy, efa niteny mamonjy anao ka tsy niraranao, tsy nihaino fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo? Fa izaho de manoro hevitra fotsiny hoe mba mivireny maninona raha mba miverina amin'ilay mpamorona e? Aza atao tsara ke miverina amin'ilay mpamorona de minona raha miverina aman-kanto zao? Raha izay Jaona 5:1-3 hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara indray tsika no mijery a. Jaona 9:31 jerevantsika kely voninahitra dada Evasio soa. Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mahitsy be mihitsy io tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatra ny anaran'Andriamanitra. Efa izy raha tsy mihaino anao, izy raha tsy miraharaha momba anao, ahoana moa nezanao ny anarany io? Ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'ilay anarany ianao? Tsy misy idirana zay mahay teny Hebreo zany na mahay teny Frantsay na mahay teny Anglisy fa mazava ny lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota, tsy misy idirana fahaizana teny pirenena zany. Fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra. Lalàna anie zany. Kaiza moa zay misy mpanota henon'Andriamanitra io? Rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary ny tavany aiza miafina aminao, ahoana ny ahafantaranao anazy? Ary io anarany io rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao io anarany io rehefa ianao mpanota? Tanao am'zany izy. Zany ny sary omenantsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany. Fahatelo, ny mpanota nge ka avy any amin'ny devoly e. Ka aiza moa nisy devoly iran'Andriamanitra hitondra ny teniny? Hoe avoay ty anarana ty ianao zay mpanota mitovy amin'ny devoly io. Fanamarena fanotelony. Olona devoly ny mpanota, ka aiza misy devoly andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra? Adverseran'Andriamanitra ve no ampitondraina ny teniny? Na izy raha miteny hoe manuera ny devoly. Ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ataon'Andriamanitra hoe eto aty teniko ty, mba mandiny lalina daholo tsika. Sa mihitsika tonga saina fa zay ny asany Ziady mamerina atsika hitodika any amin'ilay tena izy Iahosoany anarany. Hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any amin'ny devoly. Aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika aza? Io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina? Olona manao maziny sasany, olona misikety sy manandro ny sasany. Ny sasany moa de olona pakany amin'ny dadarabe, miara-miasa amin'ireny mihitsy ny arany sasany. Ary izy etreta saika makany daholo mba tsy ilazako hoe 100%. Fa tena 100%, presque 100% satria za kosany za Ziady ambassadeur-n'ny Iosoa no mitory foana ary izy rery any de zareo eto amin'ity planeta Terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Iosoa ndray. Zany ngeka tena Andriamanitra anie zany zavatra tenena amin'io zany ny hatsaran'io Andriamanitra io. No nge avaka tsika ny Jaona 2:7-9. Jaona 2:7-9. Vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa. Fanaporofona tsika fanompiza zany fanotelony zao ty. Fa hoe izy Jaona 3:8 izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly de manota hatramy voalohany. Tanao tsara amin'izany. Reny olona mpanota ireny zany de avy any amin'ny devoly reny ka anaran'Andriamanitra ahoana moa no entiny aminao? Mazava fa anarana avy any amin'ny devoly io entiny aminao io. Ka avy any amin'ny devoly ary izy ko. De zay entiny nomeny anao zany avy any amin'ny devoly koa mba tonga saina. Zay re tenenina atao amin'ny fandaran'ny titre hoe loza. Loza fa mihaino feon-demony ianao.
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anareo de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany io mihitsiny de mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Iosoa zay lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany nao fatanao hoe Iosoa iny satria ziady ihany no manoro anareo any Iosoa sy tsy hita amin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fahatelony zay. Fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina. Ka maninona moa zany ny tenenina hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina fa iza zany le alika? Lova ketsikely hoe zay tiandriamanitra eo Matthieu 7 Matthieu 7 de eo amin'ny andininy 7 angamba izy ireo diso ny fitadikiko anazy. Ohatra revatsika. Matthieu 7 andininy 5 andininy 5 le izy. Matthieu 7:6 zany. Aza omeny ny alika zay masina ary aza tsipy anoloana ny kisony ny vatosoanareo. Fa andrahoana hitsaka azy izy ka dia hifototra dia amiraviranareo. Ka lay hoe azo omeny alika zay masina de zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana. Ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa iry eto amin'ity planeta Terre ty. Ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny azy. Ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mahatonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa. Zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omena an'le alika io izy ny zavatra masina. Tahaka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo. Ohatsy hoe verina kely am'zay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no ke jerevatsika izy teny zay ohatra jerevatsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any angamba izay da jerevatsika kely ohatra jerevatsika hoe manoera ny devoly de andositra nareo izy. Ya Jakoba 4 andininy 7 Jakoba 4:7 ka de maneken'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra nareo izy. Raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika vefa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota. Ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe ty le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona aza nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany devoly fa naverany peraka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota. Ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro-hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ty resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa ty fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro-hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mitondra fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety anie na ianareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy tsono ho faty anie ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsika tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny eo so am'izay. Ina tsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ange nareo tsisy afaka mifahotany io e. Ino ny mariky an'io tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavalana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavalana aminareo. Fitapitany fotsiny eny nareo. Zany ake mitereko hoe mba miverena am'izay e. Dahoary itsaveantsika le hoe azo mehany alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny azay dia ratsika le izy. Fa zay ady zany aza hamonjy ny olona koa moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azaviako aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany tika an'izay. Zay moa teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy tika an'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Eosoa tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ry na tafaverina ny olo iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafa afaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Eosoa zany. Tande manome valy aminareo tsy avety aminareo izy satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Eosoa zany dia mpanota ohatranareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Eosoa dia namoaka olona ary namokatra olona tsy mpanota intsony dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngeny sika mamaky an'ilay lalàna zao e. Jereo ngeny boky ny Apokalipsia. Apokalipsia toko 2:20 ny avaketsika izy andiny fa 5:20 angamba izy sy diso indray ny fitadidiantsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanao mpisampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manao mpisampy sy ny masomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny atao alika zany dia ny mpanota ny dika zany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa nisoatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Va kio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Eosoa zay ady akory. Kanefa noho ny ameten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy teo hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany dia aleo tena miverina makany amin'ilay marina e. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasan'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Eosoa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny dia za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako lay tompony ity soratra masina iteny no miteny an'io ka inona moa no ho avalinao? Za aloha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony mba afaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normalina intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso antsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même classe ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamon'olona sy ny mpanao mpisampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao amin'izany tena mba mialahy. Mialahy amin'ilay toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka manala an'io zany mariniko ary tenin'ilay Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony raha mba teo vonjena ihany ianao.
Fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo teny io e. Même classe ingereo e. Ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Yoshua nitondra nyity teniteny afaka mifahotana ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy nitika zay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Yoshua dia mpanota daholo ohatran'ireny nampianarina mpitondra fivavahana ireo daholo. Ny olona rehetra rehetra zay niaraka tamiko ihany koa. Saingy zay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Yoshua, ary zay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Yoshua, afaka mifahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa zay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny profo fa avy eto an-taninareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Yoshua irery ihany no miteny hoe tsy mpanota zay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Yoshua irery ihany eto amin'ity planeta Terre nareo ty, eto amin'ity tontolonareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina zay nahafaka tamin'ny fahotana zany. Io teo hoe Yahoshua ilay zanany ary dada Malayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo ary Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny profo fa tsy izy io Andriamanitra nareo. Satria izy ara-panotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka mifahotana io. Zava-marina zany. Deo raha vakitsika farany amin'izay le tena Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy 9. Matio 7 avetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika sara amin'izay le hoe inona moa zany tena Andriamanitra amin'ilay alika? Dia zao le any ivelany. Aza omeny ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny ivelany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny hery, satria zay ampianarin rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo dia hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsy izy io anarana io. Zany ny tsisy mamarina azy anarana tononareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra nyteninareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo reny. Satria dia niainga avy any amin'ireny narana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesua, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo reny. Diso daholo ary profon'izany mpanota zay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yesu, zay rehetra niantso amin'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra. Dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny profo fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy koa. Naran'Andriamanitra tsy izy avy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto io menanareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay adiady. Tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatra anazy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotana? Tsy lozika zany. Misaotra anareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur zay ny rahany mitondra an'izao hatsarana lehibe zao. Matondra zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia na afaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zatra natao. 2 taona izy zay. 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka atao na andray azy. Amin'izao fahatongavako izao nge vo eninareo re afaka mifahotany. Be dia be ary mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany ity ambassadeur ny Yahoshua Zeadia hitanao ty. Matoa zany mitona an'ino ho afaka mifahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Yahoshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olo ireo.
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur-ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony tonga eto ilay fahamarinana. Hitanareo ilay tena tsy manota intsony, tonga eto ilay Joshua ilay tena amin'ny fahamarinana, voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua. Anjaranao no manatona, miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra anie ny andro e. Ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena ndao hiaraka amin'ny Joshua am'izay. Tsara loha raha mantsy Joshua e, tsara loatra izy. Tsy mahafinaritra anao ve zany teo afaka amin'ny fahotana zany. Izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany, fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany. Fa raha mbola olombelona normala ihany ianao dia teny hoe tsara ny afaka amin'ny fahotana. Ary irina mafy no tonga amin'izany sehatra zany. Tsy irina intsony fa tongava dia hitanao zany hatsarana zany. Tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange. Zay nitenena ange tsy misy tanteraka e. Anjaranao sisa manapa-kevitra. Zay ady miantso anao. Ary tena miantso ny fananao, didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay. Mienohan zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antony tonga ny Joshua maty teo amin'ny hazo fijaliana. Amonjy an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra. Mitezo ho vonjenareo. Azarina, natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana anie zao e. Tena fitiavana amonjy ianao mihitsy, menanao daholo miprofo ny soratra masina hoe matoa afaka amin'ny fahotana ny olona nahita an'ilay olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty, satria ny avy any, satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo omena an'io anaran'io, dia tsy afaka amin'ny fahotana zay miaraka amin'izay olo zay satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy, zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolondray. Fa matoa ziadia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota intsony zay miaraka aminy ary tsy manao ratsy intsony dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra, tao anatin'ny valan'Andriamanitra, teo akaikin'Andriamanitra niteka azy ay. Mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambassadeur-ny Joshua zany. Mazava be ny sary jerevana fa raha mbola avety aminareo zany ziadia zany dia ny ambassadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanotatra rehetrarehetra daholo ny résultat io. Fa misorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lantilanitra nareo. Egny anie mba tsapany hatsarany nareo fa tsy avinavina olona hoe ahoana koa mampitombona zany, jereo ny asa. Na Joshua raha tena zay hoe rehefa tsy mino mba minoa ny asa nataoko taminareo. Ary marina be ny teny. Osa hoe rehefa tsy mino an'izay teneniko tanareo mba jerevo le olona afaka amin'ny fahotana e. Eo mba ny masinareo nge le izy. Efa manarivona nge ny afaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ty e. Ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjaka any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto amin'izao ty zao e. Zaho eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be repetin-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandray ny famonjenao anao ho lavinao ve. Ny profo menanao dia hoe matoa misy ny fanafana fahotana rava ny devolo ny dikan'izay. Ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy hoe mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany mametaka anao amin'izany e. Isamizy io dia mody fitany io anao. Fa ny tena ahafantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolo na fandadavana ny fahefana etrampitany ty zay ny fahefana sy ny herina zay. Ary ny misy ny hery dia ao amin'izay mavita mandrava ny devoly ary ateo mandrava devoly dia mandrava ny fahotana. Fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io. Tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany. Ahoana sakafo ny ara ve ny fahotana ve dia izy ve hitondra no any amin'izany. Ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana, zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao. Izy mampiteny ny vavanao io fa ny ao anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany. Ka izay misy le fahamarihana zao hitanao zao manatona ny Joshua. Zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambassadeur-ny Joshua samy hotahiny avo indrindra anketrika dia hiaiava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray iainy ny toy ny fampianarana manaraka indray totsika ariva afakary. Sotra betsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao. Miantsoantso mihitsy ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
ilay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izy ady ahy, ary miantsoantso ny fanahy izay iverinao any amin'ny lantilanta rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanta rehetra. Mahay nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana, aoka tsisy hitaredretra intsony fa efa tongotra loatra ny fotoana e. Iahosoa, mangataka aminao izy ady ahy, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao, tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalan'izao teny sy fampianarana izay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria izany raha anao, zavy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy hovery intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofin'ny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka izay ady mba tsy hovery mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Iahosoa anao izany vavaka izay. Amen. Dia mirahazo antsika samy teny Iahosoa, izay zany ny fampianarana izay niarantsika tamin'ny teny ity, dia metraka mandra-piresaka ao aminaraka indray, filomato.